Araka ny nahafantarana azy nitsidiky ny faritra Menabe ny Premier ministre lehibe ny gouvernemanta sy ireo mpiaradia aminy raha antsika eto anatin'ity fanadihadiana ity ny akony izay diany izay. Zava-dehibe ho an'ny vahoakany Menabe ny fandalovan'ny Premier ministre lehibe ny gouvernemanta teto amin'ny faritry Menabe ny alakamisy ny zoma lasa teo. Nanomboka tamin'ny fotoam-pivavahana ny fitsidiany any Morondava izay toerana ny aviany, fotoam-pivavahana izay natao indrindra mba hitondrana mbavaka ireo rehetra manana didy amin'ny firenena. Voalohany dia mamporisika antsika hivavaka. Nahoana? Baiaintsika ampiadanana, fandiam-pahalemana, ampanajana an'Andriamanitra sy fahamaontonana tanteraka. No antitra anterin'ny Premier ministre ny mahazava-dehibe ny fitiavana ary tokony aneho izany fitiavana sy firaisankina izany ny Malagasy. Ny hariva kosa dia nisy ny diaben'ny firaisankina sy ny fampandrosoana, hiazo ny lampihazo izay nisy ny fanentanana samihafa niarahana tamin'ny mpanakanto fanta-daza maro. Quando anni avem fotoa fangafaha fifotoa fialatsika amin'ny fahantrana fifotoa hiala amin'ny tsy fandriam-pahalemany toy izao lahy fa mirorona fanitsangana niakara anabony tômôbily zay handeha hamonjy an'izao fahafaha zao zay hoentiny herina zao na mampianina miaraka amiko. Nitsidika ny hôpitaly manara-penitra Morondava ny Premier ministre izay sady ministry ny fahasalamam-bahoaka ny zoma lasa teo. Nanambara ny tenany fa tsy hanao izay adisy fanantenana ny filoha Hery Rajaonarimampianina. Raha fatokisa zao kanefa tsy mety atao tsy hadisy fanantenana ny président voalohany indrindra satria izy hoe mahizy azy hoe ny vatany hoe tsy tokony diso fanantenana fa ny fitiavany any vahoaka malagasy mo salama zay no raha ny azy moa dia zay ihany ireo 2 tapitrisa malagasy ireo no voalohany indrindra prioritaire na ndema misy arany problème isan-karazany ireo ihany aloha ny problème voalohantsika ary tsy maintsy ireo no vonjentsika ka rehefa za miteny hoe tsy tokony diso fanantenana izy dia dikan'izay hoe tsy diso fanantenana le fatokisany hanatsara ny vahoaka malagasy. Anisan'ny lahara-pahamehana raha novolazan'ny Premier ministre Tanibela ny ady atao amin'ny tsy fandriam-pahalemana sy ny ady amin'ny kolikoly ary no antitra anterany fa atao anompo ny firenena ny mpitondra.